Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Tsy ampy fitiavana ve ianao? Izay indray ravana no lohatenin'ity video manaraka ity. Ny fitiavana ravana no tena olana fototra izay atrehantsika mianakavy amin'izao fotoana izao. Problème number 1. Ary tadio fa ny 7 isanjaton'ira izay rain'ny mpanakanto dia miodikodina ny resaka fitiavana io daholo. Ary tena ankafizintsika ilay izy satria mandona ny maha izy azy antsika mihitsy. Andriamanitra mantsy ravana dia fitiavana. Ary tsy hoe toetran'Andriamanitra fotsiny ilay fitiavana, fa tena ny maha izy azy an'Andriamanitra mihitsy ny fitiavana. Ny azahoantsika azy dia ohatrany hoe vonga-pitiavana mihitsy izany Andriamanitra. Ka itsika olombelona dia no ariana hitovy endrika amin'Andriamanitra. Dia tahaka izany koa tsika. Rehefa ny olona no tsy ampy fitiavana, dia tena misy banga mihitsy izany ny maha izy azy. Miova mihitsy ny fahiziny ary tsy mipetrapetra-potsiny izy fa tsy maintsy mitady foana izay fitiavana banga izay satria mameno ny maha izy azy izy. Dia ny devoly dia manararoatra ny tsy fahampiana fitiavana eo amin'ny fiainantsika io dia manome antsika solution piraty, fitiavana hafahafa mandrakariva hanolo an'ilay izy. Dia izany daholo ny fototra mahatonga ny zavatra samihafa eo amin'ny fiainantsika. Haintsika tsara ilay tenin'Andriamanitra hoe ny fitiavana ny lehibe indrindra. Fa ny dikan'iny dia izao rehefa eo ny fitiavana misy foana ny vahaolana, fa rehefa tsy eo koa ny fitiavana dia misy foana ny olana. Ny fitiavana ravana rehefa ikentsika fa io ny lehibe indrindra, ny dikan'izay ny olana ara-pitiavana zany ny olana lehibe indrindra. Ary zany no tena te hitarika antsika hatakatra an'izany, fa io ny tena olana lehibe indrindra mahantra an'io tsika rehetrarehetra. Tsy ampy an'io tsika rehetrarehetra. Io ny tena fototry ny olana rehetrarehetra izay atrehantsika amin'izao fotoana izao fa dinio tsara. Io zavatra izay mampahory anao sy mianjady amin'ny fiainanao io dinio lalina fa fitiavana ny tena bazy, fototra mahatonga an'izy io. Andao ane jerevantsika misy karazany maro io tsy fahampiana fitiavana eo amin'ny fiainantsika io. Voalohany dia ilay tsy fahampiana fitiavana avy amin'ny olona. Izany hoe hiarana ianao zany. Tokony nahazo fitiavana avy amin'ny olona fa tsy ampy zany ilay fitiavana nomen'olona anao. Mety ny ray aman-dreninao io, na ny anabavinao, na ny ray tam-po aminao, na ny havanao, na ny mpampiasa anao, na ny mpampianatra anao, ninona dia tokony hanome fitiavana anao izy dia tsy ampy izay fitiavana izay. Ary io miainga avy any hatrany amin'ny fahazazantsika mihitsy io sokajiny voalohany io. Raha mbola zaza ilay olona dia izay mahatonga ny zaza hoe mitomany izy rehefa lasa ilay ray aman-dreny satria mitady an'ilay fitiavana izy. Rehefa tanora indray izy dia ilay fitiavan'ilay olontiana, fitiavan'ny namana indray no tadiaviny fatratra. Rehefa manambady indray izy dia ilay fitiavan'ny vadiny indray no tadiaviny fatratra, olana be ho anazy indray izy iny. Rehefa mananjanaka indray na mialehibe hatrany amin'ny fahanterana dia mitady an'io fitiavan-janaka io, miherim-pitiavana, mitady an'io fitiavana io banga, tsy ampy an'io. Dia misy zavatra be dehibe mandritra ny fiainantsika iray manontolo ateraka izay fitadiavantsika fitiavana, fikatsahantsika fitiavana satria tsy ampy ilay fitiavana izay nomen'olona antsika izay. Ohatra fotsiny izao ny manque d'affection. Raha ohatra ka tsy ampy fitiavan-dreny ny zaza, raha zazavavy izy dia mirona mankany amin'ireny resaka lesbianisme ireny izy. Mieritreritra izy hoe ity no mameno an'ilay fitiavan-dreny fa solution piraty iny, omeny satana. Dia ohatr'izay koa raha lehilahy indray izy ny tsy ampy fitiavan-dreny dia izay no mahatonga azy tafaroboka amin'ireny hoe lasa tia vehivavy antitra ireny izy. Dia raha ohatra tsy ampy fitiavan-draindray ny zaza, raha zaza vavy izy ny tsy ampy fitiavan-dreny dia izay no mahatonga azy miraiky pitiavana be amina lehilahy satria tsy ampy fitiavan-dray dia lasa miraiky pitiavana be amina lehilahy na tonga dia manao fitiavana alobe. Raha lehilahy indray izy ny tsy ampy fitiavan-dray dia izay no mahatonga azy ho tafaroboka amin'ireny resaka homosexualité ireny. Izany hoe ny déviation sexuelle rehetrarehetra dia solution piraty haminona ilay banga ao anatin'ny olona daholo. Izany no mahatonga ny olona ho tafaroboka amin'ireny resaka pornographie ireny. Tsy mety tafalo mihitsy. Tsy dia ilay pornographie loatra ny tadiavinao io na ilay fafinaretana fa fitiavana ny tsy ampy aminao. Fitiavana io zavatra tadiavinao io, fitiavana io tadiavinao io. Ary izay no mahatonga an'ireny olana samihafa, ohatra dépression. Rehefa tsy ampy fitiavana avy amin'ny vady, avy amin'ny zanaka, avy amin'ny olona dia lasa tafiditra ilay fahakiviana lalina, alahelo lalina. Reny resaka fahazaran-dratsy samihafa reny, ohatra ny fisotroana dia tena fitiavana ny bazin'ireny ravana. Tsy dia tena ilay toaka loatra ny tsy fon'ny mpisotro toaka fa ilay ambiance eo ampisotroana toaka. Ilay ambiance eo satria ohatra misy fitiavana eo, misy fifaliana eo dia izay ilay fahatsapana izay ohatra hoe nameno ilay zavatra banga teo amin'ny fiainany dia izay ny tena tsy fony, izay ny tena bazin'io resaka addiction samihafa io. Dia izany daholo no mahatonga ny olona rehetrarehetra ho voafatotro ny karazana fahazaran-dratsy samihafa. Misy fitiavana izay tokony nomeny azy tao fa banga, tsy ampy izy tamin'izay zavatra izay. Tsy afamiala amin'izany tsika mianakavy. Ary ilay tsy fahampiana fitiavana koa nefa dia izao koa mety
ho tena hoe tsy ampy fitiavana mihitsy ianao hitiavanao ny tenanao. Ianao mihitsy zany no tokony hity ny tenanao dia tsy ampy izay fitiavana hitiavanao ny tenanao zay. Zany no mahatonga ny olona ho lasa tsy tia ny tenany dia mamono tena, tsy tia ny vatany, tsy tia ny tarehany, tsy tia ny ankohonany, tsy tia ny vadiny, tsy tia ny tranony, tsy tia ny fianakaviany, tsy tia ny asany, tsy tia ny fiangonany, tsy tia ny fireneny, tsy tia ny mpitondra azy, tsy tia ny rehetrarehetrarehetra tsy tia ny daholo satria ilay fitiavana izay ao anatiny mihitsy no tsy ampy hitiavana izany zavatra rehetrarehetra izany. Dia be dia be koa ny vokatra teraka izany raha ny olona izao no tsy tia ny ankohonany dia izay no mahatonga azy ho fotsy varavarana. Raha olona izao no tsy tia ny zanany na tsy tia ny vadiny dia izay no mahatonga azy ho lasa kizitina, lasa mora tezitra, lasa olona tsy haitoaina sy ohatran'izany. Rehefa ny olona tsy tia ny tenany dia izay no mahatonga azy reny lasa manao zavatra samihafa reny dia manao an'ireny karazana persina, manao ovana daholo ilay tena tsy inona, soratsoratana atao efa endrika tsy fitiavan-tena no mahatonga an'ireny, fa mila mandinika lalina amin'izany isika. Dia izao koa fahatelo, mety tsy ampy koa ilay fitiavana izay hitiavanao ny hafa mihitsy. Teo ianao zany hoe ny olona no tokony hitianao dia tsy ampy izay, fa eto indray zany ianao no tokony hitia ilay olona dia tsy ampy koa ilay fitiavanao anatinao, ilay angovo-pitiavanao anatinao zany no tsy ampy hitiavanao ny hafa ihany koa. Dia fa olana be koa zany satria izany daholo ny fototry ireny karazana fahotana samihafa reny. Ohatra ny fampirafesana, rehefa tsy tianao ny vadinao dia lasa mampirafy azy ianao. Zany no mahatonga ny olona andeha amina fitsangatsangana samihafa. Ohatra ihany koa ny halatra, rehefa tsy tianao ilay olona dia angalarinao ny zavatrany. Rehefa tsy tianao ny fiasana misy anao dia ahodikodinao ny vola ao ampiasana. Raha tena tia ny toeram-piasana misy anao tsy hanao corruption zany mihitsy. Fa tsy fitiavana no mahatonga ny olona manodikodina vola samihafa amin'ireny toerana samihafa ireny. Fa raha tena tia izy ny mpiara-miasa aminy tsy hamitaka zany izy. Ny halatra, ny lainga, ny ady, ny korotana, ny vonon'olona, tsy fitiavana daholo no mahatonga an'ireny, fa raha tena tia ilay olona, raha ampy ny fitiavana hitiavan'ny olona dia tsy misy akory ireny. Ary zany mihitsy ny mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe ny fitiavana ny fahatanterahany lalàna rehetra. Zany hoe rehefa eo ny fitiavana, vitanao daholo ny lalàna rehetrarehetra. Dia ny fahaefatra koa ilay tsy fahampiana fitiavana koa dia izao, ilay tsy fahampiana fitiavana hitiavanao an'Andriamanitra. Zany mahatonga ny olona lasa kamo hivavaka, tsy mety mamaky baiboly intsony, manam-potoana ao amin'ny zavatra rehetrarehetra, na hibangona voa, na hihinan-kany, hiborosiana nify, hatramin'ny zavatra madinidinika anananao fotoana daholo fa tsy manana fotoana mihitsy izy ho an'Andriamanitra hivavahana. Efa tsy ampy ilay fitiavana mahatonga an'izany, niala tamin'ilay fitiavana voalohany, tsy ampy ilay fitiavana an'Andriamanitra dia lasa manota, tsisy fatahorana an'Andriamanitra intsony. Tena hiteny amintsika androany fa ny mahatonga ny olona tsy mety afaka anatin'ny fahazaran-dratsy dia miverina foana, manao dia miverina foana, tsy ampy ny fitiavana an'i Jesosy Kristy, tsy ampy ny fitiavana an'Andriamanitra, fa raha tena tianao koa Andriamanitra tsy ho vitanao mihitsy ny anatanteraka an'izany zavatra samihafa izany satria sarobidy aminao Andriamanitra. Dia izany rehetrarehetra izany no mahatonga ny olona tena hoe olana be ho antsika rehetrarehetra mihitsy ity tsy fahampiana fitiavana ity. Izany andro teteny amintsika fa tsy hivolana ilayntsika, tsy volana tena tadiavintsika io na fafinaretana, fa fitiavana ny tena ilayntsika. Ka na eo daholo raha ny zavatra rehetrarehetra rehefa tsy ao ny fitiavana, hoy ny Korintianina voalohany 7:20, na anananao daholo raha ny zavatra rehetrarehetra, rehefa tsy ao ny fitiavana dia tena zava-poana ilay izy, tena zava-poana ilay izy. Tsisy dikany daholo ny zavatra rehetra rehefa tsy misy ny fitiavana. Ary ny fitiavana ao izay teo no fahatanterahany lalàna rehetra. Ny dikan'izany indray dia izao, rehefa eo zany ny fitiavana dia voava daholo zany ny olana rehetrarehetra, tanteraka ao daholo zany ny didy rehetra. Ary zany mihitsy nahatonga ny tenin'Andriamanitra tena manao hoe anankoroa ihany izy ny tena didy. Dia voalohany dia hoe tiavan'Andriamanitra, tiavana namanao tahaka ny tenanao. Zany hoe sady tia namanao no tia ny tenanao. Dia ny anankiray tiavan'Andriamanitra. Dia rehefa tanteraka ao fotsiny izay fitiavana izay dia vitanao daholo ny zavatra rehetrarehetra satria io ny solution ny zavatra rehetrarehetra. Fa rehefa tena manana fitiavana ny olona anankiray tsy ampianarina akory izy hoe aza mangalatra, aza mandainga, aza manopa, aza mandaka, fa tonga dia hainao azy zany rehefa ananany ny fitiavana. Io zany ny solution amin'ny zavatra rehetrarehetra. Dia ny tena olana dia izao indraindray tsika araka ilay niteneniko teo be dia be loatra ilay piraty amin'ilay solution. Ohatra hoe misy fitiavana koa fa fitiavana hafahafa ilay izy. Misy olona zao ohatra hoe manome fitiavana anao izy nefa fitiavana misy tambiny ilay tadiaviny. Ohatra hoe mameno ny fitiavanao izy nefa fitiavana misy fetra ilay fitiavana izay omeny. Ohatra zao ianao hoe za tena ampy fitiavan'ny vady, fa io fitiavan'ny vadinao io maharitra ve io sa fitiavana mandalo, satria fa olana koa zany hoe ilay fitiavana zany tsy maharitra mandrakizay ilay fitiavan'ilay vadinao anao ohatra, na hoe tena tia ny vadiko fa ny zanako tsy tia, na hoe tena tia ny ankohonako fa ny any am-piasana tena tsy tia. Dia efa olana daholo zany rehetrarehetra zany. Zany hoe
zany rehetrarehetra zany no entiny ilazana amintsika fa tena manana olana isika tsy ampy fitiavana isika mahantra n'io fitiavana io zao tontolo zao ary tsy mbola takatra zao tontolo zao mihitsy ny amin'ny hoe io fitiavana io any ny tena bazy ka io no mahatonga ny olana rehetrarehetra zay misy amin'izao fotoana zao ary rehefa misy koa io fitiavana io dia izay no solution ny amin'ny zavatra rehetrarehetra ny fanontaniana mipetraka amintsika ary dia izao tsy ampy fitiavana ianao inona le fitiavana zay tsy ampy ao anatinao satria efa nambarako teo misy karazany be deaibe koa io fitiavana io misy le fitiavana hoe le fitiavana itiavako n'Andriamanitra ve le fitiavana itiavako ny hafa ve le fitiavana itiavako ny vadiko ve le fitiavana itiavako ny tenako ve sa le fitiavana itiavako ny olona ve sa le fitiavana nitiavan'ny olona ve inona ny tsy ampy amiko fa toa ohatry ny tsy ampy amiko daholo zany rehetrarehetra zany mahantra an'izany rehetrarehetra zany inona ny tokony ataoko fa ambarako aminao ihany fa rehefa tsy ampy an'io ianao dia tsy mipetrapetra-potsiny zany tsika fa mitady substitut mitady zavatra foana amenona n'io fahabangana io dia avy eo nefa hitan'ny satana izay fahabangana zay dia lasa amin'izay mivadika amina karazan-javatra samihafa ny olona lasa tafaroboka amin'ireny hoe filokana zavatra samihafa ireny satria le fitiavana ny tena banga ny tena marina tsy mbola resahantsika androany na hovalitsika androany izay fanontaniana izay hoe inona le fitiavana tsy ampy aminao fa amin'ny video manaraka fa androany dia te hitarika ny sainao fotsiny aloha andinika ahalala ahita ny alalan'izay tsy fahampiana fitiavana izay atrehantsika zay tsy ampy fitiavantsika riavana ary mila manaiky an'izany ianao fa tena tsy ampy fitiavana io ary tena olana io mila vahana dia mirary soantsika rehetra ho an'Andriamanitra ny voninahitra ary ao an-trano ny pejy ahitanao ny toyan'ny video amen. Si je